Tananjara toerana lehibe eo amin'ny toe-karenan'ireo faritra mamokatra azy ny vokatra lavanila misedra olana izany fambolena izany ankehitriny. Nisy niresadresaka ny fanaovana ito amin'ny tompona andraikitra iray teo anivon'ny Ministeran'ny Fambolena sy Fiompiana ary ny Jono arahantsika avy hatrany. Arak'izany dia miaraka amintsika eto indrindra Andriamatora Bemiafara Lahatra Herzo, directeur de la protection des végétaux eo anivon'ny Ministeran'ny Fambolena sy Fiompiana ary ny Jono, miarabanao tompoko. Araky ny feore tato ato dia misy ny aretin'ny lavanila, inona marina io aretina io? Miarahaba ny namana mampionona ary miarahaba indrindra ihany koa ny mpanaraka ny izao vaovao eto amin'ny TVM izao. Io aretin'ny lavanila io dia azo avy amin'ny otrika aretina anankiray ao anaty tany, antsointsika hoe champignon izy mitondra ny anarana hoe fusarium. Dia izy io no miteraka n'ilay aretina antsoina hoe fusariose izay miseho amin'ny endriny anankiroa. Ny endriny voalohany dia miainga avy any amin'ny vahatra, maina ny vahatra, miakatra makany amin'ny tao, mahazo ny ravina, mihamavo ny taosin'ny ny ravina ary miareraka ny fototra lavanila dia maty ny fiafarany. Ny endrika faharoa isehony dia miainga avy any amin'ny taosin'ny ravina, izany hoe mihamainty ny taosin'ny ravina ary mainty ihany koa ny gosina lavany, dia mamoaka tsaranoka misy fofona ratsy, dia mihitsana ireo ravina sy taho ireo dia mihamaty ihany koa ny lavany. Andriamatora Tale, fampiseho matetika ve io aretina io dia aiza avy ireo faritra ahitana an'izany amin'izao fotoana izao? Entomboka, ny aretina fusariose amin'ny lavanila na bekoratsana ozintsika dia efa ela nisy teto Madagasikara. Tany amin'ny taona 1770 tany nisy ny fikarohana voalohany mahakasika an'izy io. Ny faritra tena voakasika hatreto aloha dia ny faritra Analanjorofo ary ny faritry Sava. Aretina manimba ny vokatra lavanila arak'izany izy io, inona ny vahaolana hoentiny eo anivon'ny Ministeran'ny Fambolena sy Fiompiana ary ny Jono manoloana izay? Toromarika hoentin'ny Ministeran'ny Fambolena sy Fiompiana ary ny Jono ho antsika dia tahaka izao manaraka izao. Eo ny fandrarana ny fivezivezen'ny ladina lavanila. Ny ladina lavanila voamariny direction de la protection des végétaux fa tsy misy io otrika aretina io no afaka mifamezivezy eto amin'ny faritra eto Madagasikara. Ary ny farany dia ny fanentanana. Ny teknisianina ny fambolena sy ny fiompiana eny anivon'ny faritra dia efa manentana ary mampirisika indrindra ny fampiarana an'izany teknika natsaraina izany, indrindra ny any amin'ny faritra Sava sy Analanjorofo iny dia efa miroso amin'izany ny teknisianina. Koa aza misalasala isika mpamokatra ny manantona an'izy ireny maka ny toromarika rehetra mba ahafahantsika manatsara sy mampiroboroba ny vokatra lavanila.